faly ny fo, aravo ny saina, afaka miaona finaritra aminao indray atao anatin'izao fandarana izao. Mety efa mametra-panontaniana sady hoe inona indray ary no lohahevitra izay hojerena manomboka anio dia hevitra tsy hanisy fanantenana anao satria mahakasika mihitsy ny fiainantsika andavanandro. Isan'ny raharaha izay mamaky loha, maverevitra ny olona velona amin'izao fotoana izao ny resaka fitantanana. Ny fitantanana ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy ary matetika no sendra tsy fahombiazana izany ary tonga any amin'ny fahaverizan-kevitra, tonga any amin'ny ankaviana, tafiditra ny trosa sy ny fahasahiranana maro samihafa izay mitarika fahasahiranana hafa indray. Dia eto ty fandarana ity manomboka anio hijery lohahevitra anankiray sika kanefa zaraina ao anatina fehezanteny vitsivitsy izany lohahevitra izany dia ny hoe ny baiboly fitantanana famonjena. Zany lohahevitra izany indray zany no velavelarina eto miaraka amin'ny pasteur André Paratina Fanera mandritra ny fotoana vitsivitsy ko dia asaina sady ianao hitaona namana mba tsy ho diso anjara, tsy ho diso fitahiana amin'izany ny namantsika tsirairay avy, ny fianakaviantsika satria tsy mianjafy ny fandarana. Miarabanao ary tonga soa atao anatin'ny fandarana pasteur ary dia efa naona sy mangetaheta indray ny mpijery antsika hijery an'izany lohahevitra manandanja izany tompoko. Fifaliana indray namana Dinono ionantsika sy hiarahantsika indray mandinika lohahevitra vaovao izay izarazara lohateny vitsivitsy ary fifaliana ihany koa ny ho tafahoana sy ho tafaraka amintsika mpanaraka indray hiaraka handinika nyty ten'Andriamanitra ity hifantoka ao amin'izay lohahevitra izay efa voalaza teo izay dia ny hoe ny baiboly, ny fitantanana, ny famonjena. Dia somary raisokely izay fampidirana nataonao teo izay namana Dinono amin'ny hoe anisan'ny zavatra mahaverevitra, mahavakiloza izy ny fiteny. Ny olona ankehitriny isan'andro mihitsy aza ny amin'ny resaka fitantanana. Fitantanana amin'ny lafiny rehetra, fitantanana ny tokantrano, fitantanana ny asa amandrara, fivelomana izany izay tena rahantsika mahita ankehitriny fa sarotra ny toe-javatra izay hatrehana. Ary mahafinaritra be ilay lohahevitra satria lay fahatelo, ilay tapany fahatelo dia hoe ny famonjena. Aike zany misy famonjena izay voalazan'ny ten'Andriamanitra mahakasika ny fitantanana. Zay zany le izy ary manasa antsika mandrakariva mba hiaraka handinika an'izany ten'Andriamanitra izany. Asana mandeha lavitra loatra raha miteny hoe hiankina ny famonjena ny fitantanana. Zay mihitsy. Zany hoe ny hafaran'ilay fitantanana zany dia famonjena le izy. Zay zany ny hafaran'ny le fitantanana izay hodiniantsika eto. Mahafinaritra ary mahaliana ty lohahevitra ty satria hozy izy hoe tena zava-misy hatrehana mihitsy zany izy io. Tena matetika isan'andro mihitsy moa zany dia miatrika an'izany tsika. Ohatra hoe ny resaka asa, satsay, ny resaka asa, ny resaka fiaina-tokantrano tafiditra ao anatin'ny lohahevitra izay hodiniantsika avokoa zany rehetrarehetra zany ka ho fantarintsika hoe inona no lazain'ny baiboly mahakasika an'izany. Zay. Eny ary androany ny fizarana voalohany toy ny mahazatra omentsika zanatoa hevitra kely io fizarana tsiraray avy eo inona ary ny lohateny omena n'ilay fizarana voalohany tompoko. Eny ary ny fizarana voalohany zany dia ho atombotsika zany amin'ilay lohateny hoe tompony sy mpamorona. Tompony sy mpamorona. Mazava ho azy moa zany fa Andriamanitra no tiany olazaina amin'izany. Rehefa miresaka fitantanana zany tsika tompo dia mila apetraka tsara hoe iza ny tompony ary iza no mpamorona azy, namorona azy. Andriamanitra zany ndao vakitsika raha ny ten'Andriamanitra Genesisy toko voalohany ny andininy voalohany. Genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany dia zao ny vaky ny teny. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.
zero tsara toko tsy andininy voalohany indrindra ao amin'ny baiboly de efa mametraka sady fa Andriamanitra no nanino izy izy nahary lanitra sy ny tany. Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany. Izao zavatra rehetra zao zany nisy tompo dia no Andriamanitra. Zay zany aza adintsika zay le hoe tompony sy mpamorona azy de tsy iza fa Andriamanitra izany. Andriamanitra zany no nampisy an'izao rehetra zao. Andriamanitra no nampisy ny zavatra rehetra eto amin'ny zao tontolo izao. Amin'ny andin'ny faharoany ndao toizantsika l izy inona ny zavatra niseho teto amin'ity tany nisy atsika ty de inona zavatra nataon'Andriamanitra. Genesisy toko voalohany ka ny faharoa. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambonin'ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Mazava le ten'Andriamanitra. Nanahoana izy ny tany? Tsy nisy endrika sady foana. Sady foana. Tsisy ninina ne zany na manadinao sady zay. Foana teto, foana. Tsisy ninina. Tsisy endrika. Fa Andriamanitra no nanisy endrika azy. Tamin'ny alalan'ny famoronana. Tamin'ny alalan'ny famoronana dia nasian'Andriamanitra endrika, nomen'Andriamanitra endrika lay tany. Sady zay, le tany zay foana sady tsy nisy endrika tamin'izay fotoana izay. Raha zay zany aloha raisika na manadinao de zao no hoe Andriamanitra zany no namorona an'izao rehetra zao. Andriamanitra no nampisy ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany. Ao Andriamanitra no nampisy an'olo zavatra hitatsika teto ambonin'ny tany reo. Mety tentsika hoe Andriamanitra ve zany nanorona ny trano bildina satria mahita trano favetsy hodiniatsika zany mandritra ty aloha hevitry ty hoe ahoana moa zany ny natonga n'ireny zavatra rehetrarehetra reny. Fa voalaza eto aloha zany tany voalohany dia foana le tany ary tsy nisy endrika. De Andriamanitra no nanome endrika sy namorona ny zavatra rehetra. Tsy idirantsika amin'ny Tsiprin le famoronana zay nataon'Andriamanitra ho inavy ny zavatra nataony teto ambony tany ty. Fa andehantsika maki toko sy andinina anankiray ao amin'ny Salamo fa 4:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Raha Andriamanitra no namorona zao rehetra zao, izy no nampisy ny zavatra rehetra teto am'izao tontolo zao, de inona mba lazain'io Salamo io? Salamo 4:20 ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Any Jehovah ny tany sy zay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy. Fa izy no nanorona azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Hitanao zany zao fa mifandray tamin'ilay voalazan'ny Genesis teo, sady zay. Izy nahary. Izy nahary azy izy izy, ary Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Dia voalazan'le Salamo satria Andriamanitra no nahary sy namorona azy. Dia ahoana lazainy izy? Aniza izy? An'Andriamanitra. An Jehovah. Izy zany ny tompony. Izy ny tompony. Zay moa toa le tentsika voalohany hoe tompony sy mpamorona. Tompony sy mpamorona. An Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy izy. Izao rehetra zao sy ny mponina eo aminy. Idirantsika io rehefa ao ambanimbany kely eo. Fa ao amin'le andininy faharoa, fa nahoana no an Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, dia andininy faharoa no milaza azy fa izy no nanorona azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Satria Andriamanitra no namorona an'ilay tany sy le lanitra. Andriamanitra no nampisy ny zavatra rehetra eto ambony tany dia azy. Azy zany izao rehetra zao azy. Ary lotsika be zany namanadinao ohatra hoe ianao zany zao namorona zavatra. Avy aminao no nampisy an'io zavatra io. Dikan'izay iza ny tompon'io zavatra io? Za zany ny tompony. Ianao ny tena tompony. Fa raha ohatra hoe tianao omena olona hafa le izy, de zay vao hoe lasa an'le olona hafa le izy. Fa ianao no mpamorona créateur moa zany, ianao no namorona an'le zavatra, de ianao no tompon'le zavatra. Sady zay. De ohatran'izay ke zany ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. An Jehovah
le tany sy le lanitra zay noforonony ary milaza izy ao amin'io salamo io namana tono fa ninona ihany koa izy ny olona ihany koa ny olona zay eto ambony tany dia an Jehova dia atakatra am'izay zany ny mahatonga zay satria nahoana izy namorona ny olona izy ane namorona ny olona izy namorona ny olona Genesis toko voalohany nandeha 4 sy 7 baza zay andeha isika amorona olona taka ny endritsika ozy izy Andriamanitra satria Andriamanitra namorona ny olona dia an'Andriamanitra ny olona ny mponina rehetra eto ambony tany apetraksika tsara aloha zany zay karazana hoe fampidirana izay sady fototra tena lehibe zany zay namana dino dia zao ary amaky eo amin'ny agay toko 2:7 satria le zavatra noforoan'Andriamanitra raha am'izao andrainantsika zao zany dia zavatra hita maso ety ambony tany sy ny ranomasina ny any ambaniny ny any anaty rano na ny eny amin'ny lanitra ny voromanena sisy fa ndao maky ny tena amin'ny agay toko 2:7 titsika agay toko 2:7 zao ny vaky ny teny ay ny vola fotsy ary ay ny vola mena ho Jehova tompony maro ny any ambanin'ny tany koa zay zany satria aiza misy ny volamena sy any ambanin'ny tany ane misy an'izany reo zavatra any ambanin'ny tany zay raha am'izao andrainantsika zao io ny tena trandrany olona namanatiny hoe ny zavatra rehetra any ambanin'ny tany any volamena vatosoa sy sisa dia ahoana zy Jehova ay ane reny an Jehova ane reny zay tena mampiasa saina ny olombelona am'izao fotoana zao ary iadivana mihitsy azy sady zay ny tiazo an'izany zavatra zany iadivana aike zany baiboly dia miteny fa an Jehova kay reny an Jehova ny volamena an Jehova ny vola fotsy an Jehova ny harena rehetra any ambany tany na ny ety ambony tany zay hita maso zany zay efa mahasatra atsika dia Jehova no namorona azy dia an Jehova ny lanitra sy ny tany sady zay sy izay rehetra eo aminy zay izay rehetra eo aminy mafoka zavatra maro zany zay zay rehetra eo amin'ny tany sy eo amin'ny lanitra dia an Jehova fa miaraka amin'izay ny mponina ihany koa ny olona ihany koa zany dia an Jehova satria Jehova no namorona azy tompoko dia an Jehovatsika ndao atsika maky ao amin'ny Korintiana voalohany namanatynao zay efa manamafy an'izay voalaza zay ary mifantoka amin'ilay loha hevitra lehibe hoe ny baiboly ny fitantanana famonjena sady zay raha an Jehova izao rehetra zao zay zany ny voalazany ahoana zany ny tokony hitantanana azy dia aka hiditra kely vetivety fotsiny tsika zany mahakasika an'izay Korintiana voalohany toko 4:7 Korintiana voalohany toko 4:7 ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo mazava tsara ahoana raha izy moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina sady zay ary voalazaneo fa izay ao anatinareo izy sady efa azonareo tamin'izy tamin'Andriamanitra jereo tsara manamafy an'lay fanazavan'ny salamo toko 7 hoe an Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy izao rehetra ao sy ny mponina eo aminy dia milaza eto hoe ny tenatsika dia tempolo ny fanahy masina ahoana no nazahoantsika an'izay avy amin'Andriamanitra azonareo avy amin'Andriamanitra ny tenatsika ary ny tempolo ny fanahy masina ny tenatsika dia avy amin'Andriamanitra no nazahoana an'izay fa tsy tsika koa no miezaka hoe za ezaka mba ho tena ho tempolin'Andriamanitra ny tena ho lasa tempolin'Andriamanitra tena tsy izay kely izy fa avy amin'Andriamanitra no nametraka hoe tempolin'ny fanahy masina ny tenanao io ka dia tsy tompony tenanareo ianareo izy mazava be le ten'Andriamanitra tsy tompony
tenanareo ianareo ry havana malala. Tena mahaliana ty lohatra ty satria miankina amin'ny fahafantarantsika an'izany rehetra izany ny zavatra ataontsika. Ohatra zany zao namana dinoa, ny olona anankiray izay mihevitra izy fa azy ny tenany ary tompony tenany izy, dinona ny zavatra mety ataony? Mety ampiasainy am'izay rehetra iverany azy. Ampiasaina am'izay tiana anaovana azy, ampiasaina amin'ny sitrapony ary ampiasaina am'izay eritreriny, sady zay amin'ny ratsy matetika. Zao mieritreritra izy zao ny tena mba mety am'ty tenako ty satria zany tompony tenako, zany mitantana ny tenako. Ravana malala, aza diny ny ten'Andriamanitra, tsy tompony tenanareo ianareo izy. Satria tsy tsika no namorona ny tenantsika, Andriamanitra no namorona ny tenantsika, dia izy no tompony tenantsika satria izy no namorona azy. Ndao ampitsika kely izy namina dino Korintana voalohany ihany fa toko 7 indray dia ny 9:12 sy 17. Korintana voalohany toko 7 ka ny 9:12 sy ny 17. Zao no vaky ny teny. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho somban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Io zao tena milaza mihitsy izy fa nareo tsy tompony tenanareo ane nareo zay l izy tsy tompony tenanareo nareo fa tempolo ny fanahy masina ny tenanareo zay azonareo avy amin'Andriamanitra l izy, azonareo avy amin'Andriamanitra. Ka satria tsy tompony tenanareo ianareo zay izy ny baiboly, raha misy manimba zay resaka fitantanantsika io raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia tsiana fa le tenantsika zany, raha misy manimba le tenantsika zay tempolo ny fanahy masina dia ataon'Andriamanitra ho somban'Andriamanitra koa izy. Kanefa ina zavatra miseho zao ankehitriny zao namana teno manimba tena ny olona zay manimba tena zay manimba tena ny olona amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny fomba fiainana, amin'ny fomba fanao, sady zay manimba tena, manimba n'lay tenany zay tsiana fa tempolin'Andriamanitra zay tsy azo io tenany io, tsy azo io fa n'Andriamanitra le tenany, Andriamanitra no tompon'le tenany, fa izy dia natao hitantana fotsiny. Zay ne le loha hevitra lehibe hoe ny baiboly fitantanana famonjena. Le fitantanana zay ataonao zany dia tokony mitondranao amin'ny famonjena. Dia eto milaza hoe raha tantananao any amin'ny zavatra tsy izy na simbanao lay tenanao dia tsy tanteraka ny famonjena. Dia ndao atsika toe-javatra anankiray satria mety petraka fantaniana hoe iny mety mazava za rehetrarehetra zany fa lizany ohatra misy hery miasa mangina mihitsy zay misarika le olona hanimba le tenany, na hoe mety misarika le olona hitantana aonare zany tsy araka ny tokony izy, hitantana tsy araka ny tokony izy ny tenany sy le zavatra rehetrarehetra, le hoe anjehova. Anisan'izany zao zavatra hitatsika rehetra izao, ny zavaboary, ny tontolo iainana sisisy renany le voalaza hoe anjehova dia inona ny tena mahatonga n'le fitantanana tsy araka ny tokony izy? Ao amin'ny Lioka no vakiantsika, Lioka toko 4 ny 15 sy ny 19. Lioka toko 4 ka ny 15 sy ny 19. Zao no vaky ny teny. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba mivonina ahy fa efa natolotra azy zany, ka izay tiako no omeko azy. Io zany ny tena fototry n'le zavatra rehetra namanatiny ary afetsika tsara mihitsy fa iza ny tompony? Jehova ny tompony. Jehova ny tompony, any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Satria izy no namorona azy.
hatramin'ny any ambany tany tompoko, ny zavatra rehetra any ambany tany any any Jehova daholo. Kanefa eto inona zavatra miseho? Satana tompony eto. Zay indrindra, Satana dia miteny eto hoe efa amin'ny 17 no milaza azy dia ozy izy raha miankoky eto anatrekinao izy izy dia ho anao avokoa izao rehetra izao. Dia ao amin'ny 19 indray dia milaza izy omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny fa efa natin'ino izy natolotra izany. Natolotra Andriamanitra ny Satana nga nomen'Andriamanitra ny Satana ny tany sy ny lanitra, le zavatra miforonina ohatra ny hafahafa hoe namorona tany sy ny lanitra Andriamanitra sy ny zavatra rehetra eo aminy dia nomena ny Satana, natolony any Satana. Tsy mitombo zany fa raha tena marina nandroba Satana, norobainy izao rehetra izao, norobainy sady zay le izy. Dia nalaina ny Satana keliny ny tany sy izay rehetra eo aminy ane, ary le olona ihany koa, le olona zay voalaza fa ponina eo aminy, zay voalaza n'le Salamo fa 4:20 hoe an Jehova ny tany sy ny ponina eo aminy dia an Jehova ihany koa satria Jehova namorona an'le olona ane. Nataon'ny Satana hoana ny olona? Nobabony koa. Nobabony. Zay mihitsy le teny. Nobabony Satana ny olona. Dia lasa azy. Sady zay. Dia zay mahatonga ny Satana eto mahasa mihitsy miteny an Jesosy manao hoe efa natolotra le izy. Tsy tompony izy. Fa milaza izy fa efa natolotra azy hono ny zao rehetra izao sy ny voninahiny. Ary mitena koa izy eto hoe omeko izy ho an'izay manao izy zay tiako omena azy, ho an'izay tiako omena azy. Io zany le idirantsika mihitsy moa zany io ty lohahevitra ty tena malina izy ty ary manasa anao mba hanaraka mandrakariva hoe sao de tratra n'io fandrika ataon'ny Satana io ary ianao ankehitriny amin'ny resaka fitantanana ka tsy tsapanao intsony ary tsy fantatrao ane fa tsy Satana ane ny tompony ny zavatra rehetra fa iza ny tompony? Andriamanitra ane ny tompony zavatra rehetra. Ary zay mahatonga ny olona miankoky eo amin'ny Satana tompoko, zay miambo tompony dia lasana amin'ny Satana izy no maka hevitra, lasana amin'ny Satana no miankoka. Raha tokony ankoka eo amin'ilay mpamorona ny zavatra rehetra sady tompony zavatra rehetra dia lasa miankoka amin'ny Satana. Io le fakapanahy. Aike Jesosy efa nandalo an'izany fakapanahy zany Jesosy. Dikan'io tompo fakapanahy zay ataon'ny Satana amin'ny olona rehetra ihany koa io fakapanahy io. Zay ny Elisy namana teny hoe ireo fakapanahy telo zay nataon'ny Satana tamin'i Jesosy ireo dia fakapanahy zay ataon'ny Satana amin'ny olona rehetra eto ambony tany. Dikan'izay mahatonga antsika mandika le lohahevitra mila tena fantatsika tsara aloha hoe tompony sy mpamorona azy. Aniza zao rehetra zao? An Jehova. Iza namorona zao rehetra zao? Andriamanitra. Jehova namorona azy to. Jehova. Ary aoka ho fantatrao foana zany isan'andro sy mandrakariva. Satria ohatra fotsiny zany zao ohatra hoe andeha hiasa ianao. Maraina n'andro andeha hiasa. Iza kay namorona anao? Jehova ane namorona anao e. Iza ane mbola mampisy anao e. Iza ane mbola mahavelona anao e. Andao mamaky toko sandiny atsika Korintana voalohany toko 5:10-11. Korintana voalohany toko 5:10-11. Ao na mba voalaza ny ten'Andriamanitra. Korintana voalohany toko 5:11. Fandray amin'ilay zavatra noresantsika teo mihitsy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fantatra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miarany miasa tamiko. Hita namana teno tena azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ane
ity loha-hevitra zay diniantsika ity dia le hoe ny fahatsapahanao sy ny fahafantaranao fa an Jehova ny zavatra rehetra izao rehetra ao an Jehova dia ozy izy hoy ny voalazany hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho zy izy Paoly ny fahasoavan'Andriamanitra ny mbola matoy izao aho dia ianao zany isan'andro dia mila mahatsapa an'izay hoe za zany matoy za mbola ohatran'izao dia no izy no ny fahasoavan'Andriamanitra ary mbola eo Andriamanitra zay namorona anao satria rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra namanadinao raintsika zany amin'ny Genesis 1 no milaza an'izay ary Genesis 2:1-7 mantsy no milaza an'izay dia hoe vovotany ane namorona an'Andriamanitra ny olona vovotany dia nasiny fofinaina mahavely aveza le fofinaina avy amin'Andriamanitra ane le fofinaina avy amin'Andriamanitra no nomeny tao amin'le vovotany no fofony fofinaina mahavelona le vovotany dia tonga olombelona dikan'izay zay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe ny mponina rehetra eo aminy dia an Jehova izy satria Jehova no namorona azy sady namelona azy ianao zany matoa velona tompo dia no Andriamanitra zay no i Andriamanitra mbola mahavelona anao io dia aoko tsapanao foana sy mandrakariva ko fa Andriamanitra no tompon'ny tenanao satria izany ny mbola mamelona anao ary miaraka amin'izay ko dia aoka ho fantatrao mandrakariva ko fa ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity dia anisa an'Andriamanitra koa ane zavatra rehetra dia aza miankohakany amin'ilay misandoka ho tompon'ny zavatra rehetra ianao mahafinaritra le afatra dia ndaotsika faraparanantsika raha ty fizarana voalohany ty hoe raha zay zany ny zavatra miseho aika zany Jehova no tompon'izao rehetra zao ary izy ihany koa no namorona zao rehetra zao ahoana ary ny fihetsika tokony ataontsika na ny fitantanana miditra kely fotsiny sady tsika zany ny amin'ny fomba fitantanana ary toko sy andininy vakitsika Korintiana voalohany toko 9:20 avy eo Korintiana voalohany ihany toko 10:1-3 Korintiana voalohany toko 9:20 zao ny vaky ny teny fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazana an'Andriamanitra amin'ny tenanareo io zao le miresaka hoe tsy tompon'ny tenanareo ianareo izy tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa tempolon'ny fanahy masina zay azonareo avy amin'Andriamanitra izany ka aza manimba ny tempolon'ny tenanareo ny tenanareo aza manimba satria zay manimba dia hosomban'Andriamanitra ihany koa izy dia ny fomba tokony hitantanana an'le tenantsika dia voalazana io mankalazan'Andriamanitra amin'inona amin'ny tenanareo mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo aoka zany iseho amin'ny fitantanantsika ny tenantsika fa Andriamanitra no tompon'le tenantsika mankalaza na manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny tenantsika zay fa ampitsika ilay Korintiana voalohany toko 10:1-3 Korintiana voalohany toko 10:1-3 koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany mazava ny afatra naminatino satria Andriamanitra ny tompony Andriamanitra no namorona an'izao rehetra zao anisan'izany ny olona dia miteny izy ato na mihinana na misotro na inona ataonareo zay voafoko anatin'io daholo zany ny zavatra iainantsika rehetrarehetra to asa ve miasa mandeha mianatra na inona ataonareo izy dia ataovy ho inona voninahitran'Andriamanitra lay tompony sy mpamorona azy zay mila izy ny antso alefa amintsika zany amin'ity fizarana voalohany ity dia tsotra ihany
tena manaika an'Andriamanitra ho tompony zavatra rehetra ve ianao? Tena ekenao ve fa an'Andriamanitra izao rehetra izao sy mponina eo aminy, mponina eo aminy tenanao ihany koa isan'izany ianao. Isan'izany izay. Tena ekenao ve fa Andriamanitra no tompony izao rehetra izao? Ny antso faharoa izay alefa amintsika dia ny hoe moa ve tena ekenao fa Andriamanitra no namorona izao rehetra izao? Izay ihany koa namana tenao a. Matoa misy izao rehetra izao, zay mantsy le resaka fitantanana. Na zany na vitan'io e, sady zay. Zany na vitan'io, zany no niasa dia nahatsangana an'io zany no nanamboatra an'io, zany namorona an'io. Ravana malala, aza tiana Andriamanitra no namorona an'izao rehetra izao sy izay rehetra eo aminy. Matoa izao rehetra izao tompo mbola misy, mbola miexista zay zay fiteny dia no Andriamanitra. Dia anisan'izany koa ny tenantsika io, ny tenanao. Matoa ianao mbola velona dia mbola no Andriamanitra satria avy aminy ilay fofinaina izay mahavelona anao. Ka moa ve tena manaika ihany koa ianao fa Andriamanitra no namorona an'izao rehetra izao ary anisan'izany ny tenanao. Raha izany ny tena fanekenao, raha tena manaika an'izany ianao dia aseho amin'ny fiainanao fa tena mankalaza n'Andriamanitra ianao, mankalaza n'Andriamanitra amin'ny tenanareo, ary na inona zany ataonao dia ho voninahitry ilay Andriamanitra izay tompony sy mpamorona an'izao rehetra izao ny fiainanao manontolo. Mazava ny afatra vao fizarana voalohany dia efa voasorotsorotra sady ny lalakombana ao anatin'izany indray zany, kanefa dia tsy lany amamiana ny tenin'Andriamanitra. Mbola iaraka antsika amin'ny fizarana manaraka fa dia ny fotoana manapetra mba ho entina mavaka ary izay fandarana izay narantsika teto androany. Ya vavaka sika raha inay izay ny an-danitro mazava aminay fa ianao no nahary an'izao rehetra izao, ary ianao ihany koa no tompon'izao rehetra izao, na dia miambo ho tompon'izao rehetra ho aza Satana, ka miambo izy fa efa natolotra azy izany, tsy nomena azy izao rehetra izao, fa ianao no mbola mipetraka ho tompon'izao rehetra izao sy mpamorona an'izao rehetra izao, indrindra ihany koa ny tenanay tsirairay avy. Ampio izay toky mba hanaika anao ho tompon'izao rehetra izao ary hanaika anao ihany koa ho mpamorona an'izao rehetra izao, ho mpamorona ny tenanay, ary ianao no mbola ampisianay sy mbola mampisy anay sy havelomanay eto amin'ity tany ity, dia haneho eo amin'ny fiainanay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay na inona dia atao ho voninahitra rery izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka tamin'ny faharetana manaraka ny fandarantsika, ary inoko fa dia alinanao ny toyny izy ity mamin'ny fotoananao izay manaraka indray isaorantsika ny teknisiana izay nanao ny aintsio zavatra nampifandray antsika, isaorany koa ny pasteur Andray Parapina Fanera. Mankasitraka pasteur, manantena mbola iara-miandrarana indray amin'ny fotoana manaraka. Raha soantsika